Le stade zany arme efa chargé efa vonina hitiry anao zay efa prêt pour la guerre. Ah, ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Influencer ti amle izy Lufana sa Sapaly influencer tozay namano simulation na miaramila nanjara toerana misy anao afahanao manaraka an'ireo zandary manao formation atsezatsezato zao ho an'izay mbola tsy maraka atao anatin'ity conceptako ity tsika manandro ana asa maro arona ny anarako dia efa folo taona mihoatra zany mpanao vidéo mbola tsy n'existe akory ny fiantsoana hoe influenceur et créateur de contenu mianatra vidéographie tsikelikely ka lasa nanana fitaovana sy ekipa matianina ary olona mankafy ny conceptako ka nazahoako trophée mihitsy tamin'io de la publicité et de la créativité. Anisan'ny jury tao le boîte de com fantadaza Novocom ka zareo am'izay raha ny antsoina hoe arona so dia mazoto anao le concept miaraka amin'ny miaramila ok tsy eto Madagasikara ok ay azo ny fanasana official sy ny visa ka lasa anday ny soldatadaronina sy tonton laza miaraka aminareo mpanaraka isidina hoan'ny la réunion. Eka d'un raid efa tongotsika ary amin'tsenana ny délégation miaramila de la Réunion. Enchanté. Enchanté Caroline. Vous avez un peu peur ou pas? Non, franchement, je suis chaud là. La formation, elle est sport ou ça va ou ça va. Ça se voit, ils vont nous faire souffrir là. Non. Vous avez déjà travaillé avec les armées? Non? Pas encore. Pas encore. Papango 2026 ty formation miaramila ity zany hoe tafika ny océan indien zay misy atsika malagasy sy ny nosy dimy hafa ny miaraka manao sarinady ifandibiasan'ny Madagasikara sy la Réunion ny fandraisana azy tamin'ny heritaona tany Majunga zao ndray aty à la Réunion atrehan'ireo manamboninaitra toy ny chef d'état-major malagasy Demosthène Piculas. Ces exercices Papango existent depuis des décennies. Dans cette manœuvre-là, l'objectif va être d'aller détruire l'ennemi de manière coordonnée par les deux fuseaux. La première fois, vous travaillez avec un créateur de contenu? On a déjà bossé avec Thibaut Inchep. Ah oui. Il est venu sauter en parachute, il a fait des épreuves avec les militaires. Et j'ai vu la vidéo récemment. Il y en a une qu'il a fait, il est venu 2 fois et la dernière elle a fait beaucoup de vues là. Ah, il est chaud lui. Ah, donc je suis un peu comme lui quoi. Visite médicale ny étape voalohany indrindra ahafantarana hoe mety mahazaka an'le fiatrekan'le saut en parachute zavatra sport reny zany mijerena daholo antsipiriany ny état de santé ako dia hita fa tsy afaka manao an'le izy zany ajanontsika eto le vidéo. Afaka misaotintsika tata nety tsara daholo ny vatako zany tonga dia savazany ahy tonga dia saotintsika tonga dia tsisy parachute hisaoty ako. Saut en parachute avy hatrany ary ny exercice miaramila voalohany. Miaramila sokajy parachutiste mantsy no iarahantsika atao anatin'ity vidéo ity. Misy kajiny maro ny miaramila ao anatin'ny armée de terre misy azy reto. Ny fiarovana ny firenena sy ny intervention indrindra midalo ny tena asany any Madagasikara. Fa ny formation ety ivelany no ahafahana mahita ny niveau iraisan'ny-pirenena amin'ny fandrindrana ny groupe, ny intervention rapide ary ny intensité. Tahaka zao saut atao amina avion miaramila mandeha 250 hatramin'ny 850 km/h zao ary amina 3000 mètres d'altitude. Ao anaty fiofanan'zareo satria fikotranana amin'ny gestion na stress extrême ary ny réaction malaky sous pression. Tsy moramora koa ny atterrissage. Ny sang-froid, ny rigueur sy ny mobilité tactique zany ny tena kotranana. Ary ho hitanareo mivantana zao dia zao hoe na olona zatra ary mety hitranga ny loza satria teo aloha kelin'ny sautiko dia nisy an'ity soldat vasa aty tsy nahafehy ny atterrissageny. Ka dia nitotina mafy ary niketoka ny azon-damosiny. Tsy maintsy hoentina hôpital malaky izy. manaraka an'le fampianarana ianao to dia miatra eo ny eo le izy fa tsisy hoe afaka rapitry vao miseho le fa eo no eo miatra manaina ary eo no eo. Zay ngeto zany mbola tsy mahalala an'izany rehetrarehetra zany. Mariana faneny miaramila mandeha tsirairay zalahy fanena moa zany amin'ny maha hoe mbola tsy manana brevet na parachutiste sy ny sisa tsy maintsy misy olona miaraka aminazy zay mahatonga le hoe saut tandem ny atao e zay zany fa tsy maintsy isoatra zany koinona mo finona ty conceptako ty de ay tatanay mosiotry tsisy hoe teneny tatanay ma mety za mihitsy niteny anazy teneny mamanay hoe tiako izy a Neptune a aza mandany vola amin'ny bocal foana fa mba tsinjovo no avinao za matsy isoty de tsy hay zay efafarany eo je t'aime miakatra faratapony tokoa ny stress zao avy noteteny otrsoatra zay niainako
Ty koa ny fifandraisako voalohany amin'ny miaramila gasy. Cool zalahy fa le afa tena atao tsaiko zao dia hoe inona ary ty ataon'lahy eto ty paparon a malemany ny loaliko ohatra misy vitsika ao atongolo manontany tena hoe mbola misy dika ny ve ny fiainana. Andriamanitra andrianana io. Misy ny alina amin'izay le vazaha ty hoe lasa maka position amin'izay aritsika dia ty angamba ny zavatra adala be indrindra nataoko tamin'ny fiaina. Jerijery tanàna avy ety ambony aty dia hiateriry amin'izay tsika aloha. J'ai mal au cul là. Ah ouais? Dia ahoana le ty? Tonga soa aravaina. Soda betsaka. Ahoana? Tsingidina be. Tena hafa mihitsy le sensation. Tena mbola sone kely anatina puisque ohatr'izao le fiainana miaramila zany. Ahoana fitebitebena miandry teny ambony teny mampafantatra koa ve lahy hoe nisy naratra tetỳ ambany? Nisy naratra. Andriamanitso. Tena tena tsy nampahafantarina fa niaraka tamin'ny zareo miaramila gasy tao ambony tao a. Zareo tsy afaka nisaoty satria hoe tsy mety amin'ny zareo le rivotra dia niverina any amin'ny base zareo fa tsy nampahafantarina anay. Soza betsaka. Ho antsika olotsotra le izy iny dia efa épreuve be ho antsika. Taniny zalahy iny vao fanombohany iny fanombohan'le mission nitotona dia zay vao misy ennemi amin'izay hoe tafiana. Ohatr'izay mihitsy ka ohatr'izay le parasitiste moa nipasina tonga dia mipetaka eto amin'ny vatany efa mitotona zany anao dia midaboka dia sady matory anao manao dégrafage rapide dia efa izy tsisy hoe makaina kely hoe taipely ihany fa tonga dia tsy mahazo abruit ianao tsy afaka makaina ka raha ohatra zao ianao mitotona eo amin'ny banja be eo ve dia eo anao niakaina fa tsy maintsy aty amin'ny sisiny aty amin'ny sisy mahita aty manjary tonga dia tifira zalahy. Zay voatifitra zay mihitsy ny exercice-ko manaraka simulation ana soldat voan'ny bala anehoana hoe inona no mitranga rehefa voatifitra ny miaramila ao anatin'ny tafika ny océan Indiana. Za moa mianiany kely ihany fa sady ataoko tsara ihany ny actine. Les gars, non, stop, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis pris une balle. Ok. Ça fait mal. Courage. Commence à découper de l'autre côté, s'il te plaît. Prépare un garrot. Saingy eto amin'ity atao hoe garrot ity vao tena tsy actine intsony fa tena marary. Courage, Kemal. Ça fait mal. Ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Il est efficace. C'est bon, s'arrête. Ok, ici, tu peux marquer 1 sur sa tête, s'il te plaît. Ok, il est bien frappé, il est régulier. Son bras, il est fracturé. Ok, son bras, il est fracturé. Firina actine indray mba mendrika Oscar kosa eto. J'ai besoin de mon bras pour mettre le point de vue. Ça fait mal. Ela teo dia niverina niany ihany. Heureusement que j'ai mis un bon calcium. C'est quoi ton prénom? Soldat Aaron. Soldat Aaron. Ok, soldat Aaron. De quelle compagnie? La compagnie Madagascar Airlines. C'est quoi ça? La compagnie. T'as les enfants. Ça veut dire quoi ça? Dis-nous tout. Ouais, je dis à mes enfants, je ne peux pas se tirer. Mazava ho azy tsy ataoko sérieux be izy mba hampiala voly anareo fa eritrereto kely fotsiny hoe misy soldat tena niaina an'izao ary mbola mitondra taketra ka mankahiry tanteraka ny zareo tsika. Ça va aller monsieur? On va vous amener à l'hélicoptère et vous irez ensuite voir le chirurgien. Nisy ny naratra anankiray ny soldat Aaron voatifitra teo amin'ny tanany moa izy tamin'izay soldat Aaron izay mandray anjara ao anatin'ity fiofanana sarinady. Soldat Aaron, manao ahoana ianao? Zao maty zao. Tsy maty ianao ka? Voatifitra. Entina izy ianao zany tao? Entina efasanina zany mandeha hélicoptère. Zay aloha fa mbola hotorana. Tsy azoko tsono ny fiainako eto hoe tiza ty mibiridana mandeha hélicoptère aty à la Réunion vao anaty fotoana ohatr'izao ny tonga saina hoe tena nivoatra kosa ny concept atsika raha nisy ny teny zao folotoana teo aloha hoe anao video ohatr'izao dia androany tena tsy nino tonga soamantsaritsika fa tsy haiko hoe aiza tonga saina mihitsy za hoe aiza oaiza inona tsy haiko tsony hafahafa be ataotaony ny procédure sanitaire rehetra dia On va arrêter la simulation là, vous aurez ça dans votre CV. D'accord, super, ça marche. Soa ihany fa nanomboka alohan'ny simule ralina. Les femmes, je sais pas comment vous faites. Vita ny simulation tsy maty tsika. Zao avao tonga saina tsikelikely hoe anaty bateau goava be. Héliport antsoina hoe Dixmude.
ary niakoste eto amin'ny tanàna antsoina hoe le port. Efa tsy bateau tsony ty ve fa building. Mamerinayna amin'ny sakafo sady amin'ny visite rehefa eto ihany isan'andro kosa no atao anatin'ity 11 étage, misy salle de sport, misy ascenseur satria sady bateau no hôpital. Antena sy nampisiko ho isa ty dia ty chef cuisinière malagasy ty. Entso Mauritia ahandro sy namorona ny café authentique restaurant izay manandratra ny mamalagasytsika eo amin'ny sehatra ara-sakafo. Tety any Madagasikara iray manontolo andalina ny tena sakafo gasy izy nataony boky ary nazahoany trophée maneran-tany mihitsy fa ny ataony anatin'ny papango 2026 dia cocktail izay atao ho an'olona 500 raha pitsy eo amin'ny Dixmude. Hita ny raisam-pirenena hoe ny sakafo malagasy koa manana ny lanjany. Sivy ny firenena tonga eto raha mifazoko anazy manamafy ny firaisantsika rehetrarehetra amin'ity zone sud ny océan Indien ity le izy. Merci beaucoup. Inao ny sorako aron. Aron moa sa aron? Izy roa mety foana. Izy roa mety foana. Aron. Fanjaka zany mba efa be amin'ny asa fa matovy mifidy aty tsika dia misy antony. Velantsika iasa zany izy fa tsika no ian'le fiainana miaramila aloha zany. Aty zany mipody condition zala efa miakatra avy any ambany tany zala montagne no tena avo ty mba miakatra re. Avy any amin'ny deuxième heure piment zay dia andeha amin'ny plein de café. Renao ohatrany tsy dia sepotra nefa efa tany ambany. Efa zatra zany efa ao anatin'ny kotrana le izy. Miampy an'izany mbola mibaby kitapo milanja 15 à 20 kg zareo. Raha nabasaka 47 izay milanja 4 kg. Ny fotoana kely monja ahafahana makena dia rehefa misy an'izao pause stratégique antsoina hoe halte zao. Atao zao mandra-piandro ny baikony izay ho karaha indrindra sur terrain io. Mandehantsika eto io zao izy. Mipika à gauche eo amin'ny plaque. Pour info reto avy ny grade miaramila. Place aloha izy, classe caporal chef, sergent chef, sergent major, adjudant chef, adjudant major, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, général de brigade, général de division, général de corps d'armée, général d'armée. Inona zany andraikitry ny lieutenant? Za no chef de section ny élément ny premier bataillon parachutiste ny Malagasy aty. Ianao no mandrindra hoe iza no poste aiza sy ny sisa sa hoe? Ie, zay no anjaran'ny chef de section. Nao zany manana olona sy manana groupe maromaro ambany fifehezanao dia ianao no miezaka am'gérer mamina finansary hoe ahoana ny tianao ivoahan'le dispositif an'le groupe tsirairay zany. Andeha ny golfe unité anao reconnaissance lalana rehefa avy eo. Misy an'iny tazona point anankiray dia tsika hiezaka haka an'io point io noho ny ilavantsika anazy anatin'ny mission. Izy s'infiltre tsika dia haka an'le toerana. Efa firy taona ianao zay no miaramila? 9 ans de service. Inona no tena naresy lahatra anao anatin'le hoe hiditra miaramila? Naresy lahatra na niditra le miaramila ny namako mbananao dia niditra koa. Zany lesy ny honnêteté zany fa tsisy hoe dia le namanao mbola izy amin'izao. Frère d'armes hatramin'izao. Tena misy lanjany be zany ny fraternité sy ny frère d'armes anatin'le miaramila. Mahazo baik zay zao hoe enclenché ny stade 2. Inona zany le stade 2? Le stade 2 zany arme efa chargé. Efa vonina hitiry anao zay, efa prêt pour la guerre. Mila efaka hisava lalana tsaloha tsika hijery ny lalana hoe dia karana re amin'ny antenne re. Anazy io lalana golf 2 miaraka ny mabao miakatra any aty golf 3 aty golf Romeo. Aiza hiakatra io. Voilà lesy ny karaha entina. Golfe unité en avant. Golfe unité en avant. So ihany fa miverina ny kotrana. Trois malakilaky nareo ny glace io lele. Hozy ianao e. Fa raha tsy miady nefa raha mba malamy tsisy tsy vita resaka ry zalahy. Chapeau koa an'le cadreur. Tic-tac be anay ty. Manaraka ny adalako. Tena tsy vita ty ny 10 000 par zany tsy dia ajanohy mandrakizay mihitsy. Mba hanaovana immersion landalina kokoa zany dia aleo manaova koa ny kitapoko zany. Tery dia sisy zany. Ela tsisy kibo mihitsy. Tsy na miaramila anay. Tsy misy stilo. Anefa commando. Sady tsisy hoe mifampimotiva hoe alefa le izy fa vita an'lahy io. Tsisy an'izany io tonga dia atao an'lahy fotsiny ny azan'lahy dia zay.
ahoana motivation rehefa miaka ohatr'izao zany inona ny atao an-tsaina ianao zany hiatsika hiady ny ao aloha ary mbola mafimafy ny eto mbola tsy tena izy zany eto dikan'izany mbola mafimafy no atsena tsisy zany io mbola tsisy ty fa le ao ambony eo mbola mafimafy tsika zany mianatra manana le amafitsaina le miaramila zany amin'ity vidéo ty mba manana zay toe-tsaina zay efa misy dingana sarotsarotra zany ty atao an-tsaina hoe mbola tsisy ty tanjona eritreretana ona risy zany io tsisy hoe afaka miabandona satria ny ao arina tonga dia meute be tafiditra dia tsy maintsy ka hatramy farany mangidididid be vata le tsilotsilo zay sisa ato manino mba vitatsika iza zay miteny ana hoe mandehana ty zany eny laminy afaka mampimay fotiny ty mitady problème ty ana fomba hakasofla kely dia tsisy tany iainana mihitsy tokony miakatra kosa zany tokony miakatra tsy zay amin'io tsy nalalako moa tena izy actif osana bavy okalolelena ary tena mifampivizy zareo zay vo manao maty araka izao hitanareo zao mandeha fanafiana makarentsofina be koa ny feony basy zao zany situation de guerre zao tsy hoe fiezala tsy hoe zahoezala activitivitra be za moa zany tsisy uniforme tsisy gilet pare-balles ka dia azonjorombona fotiny anaovana vidéo zao ka dia sotrany tapitapy sendy sotrany agence Novocom manieritreritra ana ampiasaony code promo top raha andefa vola avy any an-dafy na avy aty la réunion ka hatrany Madagasikara satria tonga dia mahazo 10 € de bonus en plus le olona andefasana vola any Madagasikara mbola tsy nisy placement de produit ohatr'izao tao anatin'ny enimpolo taona tao anatin'ny tambazotra malagasy ato hoe mazava ho azy tsy baly réel reny tiany kartosana bala blanc ampiasain'ny miaramila malagasy rehefa mikotrana ohatr'izao voan'io mety maratra ihany rehefa misy an'ilay projectile izy aloha tsy mahafaty fa mamparatra ihany Lamborghini aiza oza amin'ny étape zao tsika lieutenant mission antsika akam'ity point de transmission zareo efa azotsika dia misécuriser an'ity point izany zao aloha ny ataontsika dia miratisy an'izay mety mbola misy fahavalo ay mission accomplie zany izy mission accomplie mission accomplie vitantsika ny mission ohatrany tena hafa mihitsy le sensation ohatrany tiere ohatrany hoe tena nanafika zany tena falifaly daholo kosa aloha fa ny tena mahafinaritra anakory rehefa niresadresaka dia nazalamana asa sarotra ary mahatsapa hoe misy mahamafy azy koa ny asa ouais tena ady be amity zany zay na ration dia efa hitantsika hoe hoana sakafona miaramila ration de combat ny anaran'le hoanina pâte carbonara risotto de porc aux champignons garniture de thon fromage potage fromage fondu étui de biscuits salés sucrés café thé chocolat muesli ah ouais quand même nougat pâte de fruits barre énergie chocolat croqué confiture étui mouchoir serviette purification d'eau fanaovana afo okalisle alika mikasa 3200 calories, ça permet de tenir 24 heures en se dépensant. Une ration, c'est 24 heures. rehefa formation internationale loatra zao vao tsara régime isan'andro ny tafika malagasy rehefa netanana mantsy misy fotoana vary sy voanemba ny ration na efa loatra nefa raha hitako fotsiny hoe ampitovy amin'ny any ivelany ny fitaovana ny sakafo sy ny sisa kanefa ny mahatsy ampy régime azy ireo dia satria ny budget ny firenena mandroso maneran-tany ohatra 2 à 3% ny arenany na PIB no atokany ho an'ny tafika fa ny firenena andalam-pandrosoana mbola manana lahara-pamiana maro hafa toy ny infrastructure lalana ny jiro sy rano ary indrindra ny fiadivana amin'ny kolokolo sy ny fanodinkodinana volam-bahoaka ka ny Madagasikara ohatra dia eo amin'ny 0,7% ny PIB no atokantsika
ataontsika ho an'ny forces armées raha tiana ho mafy kokoa sy ampy régime zany nitafika dia mbola tsy tonka ohatra ny mahamaiky afa ny PIB ny tena mila ampiakarina raha tsy miakatra ny arenantsika tsy hanana moyen ho anareo engagement militaire ho an'ny tanora mihitsy koa tsika raha tsara fitantanana zany ny firenena ray mivoatra ho azy nitafika ho aminy zay moa zany tsy atorany amin'ny hôtel fa hiaraka atory amin'ny salahy anao an'ilay atao hoe bivouac dia ahoana moa ny fisafidianana an'ilay toerana atoriana zany tsy toerana fatoriana fiantsoantsika anazy stand-by fotsiny dia ny safidianana ny toerana stand-by aloha de tsy tokony tonga dia zavatra proximité hoe hita maso en fait zay fotsiny tsisy confort diavina dia ahafahana ihany koa hoe se déplacer raha ohatra ka tena hoe atahorana tampoka na hoe betsaka loatra le fahavalo mirona toerana afaka hialana rapida atsoantsika mahita ohatra hoe atsana be dia fantatra manokana zany hoe tsy ho afany mihitsy ny fahavalo fa tsy hoe tena commando be ry zalahy ho afany izy dia du coup raha ihany sisa lalana azo ialana dia ity zany efa nojerena hatrany voalohany ity lalana ity azo hoe praticable tsara ahafahana miala raha ohatra tena sanatria hoe tsy voatazona intsony le point izy aloha hita hoe tsy confort ity zany velarina ohatro tonga dia izy io tonga dia efa izy io tonga dia efa izy io dia pull ny atao be lehibe sa hoe dia pull mety hoe manana sac de couchage personnel amin'izay ny bandy ohatra apetraka eo ambonin'io surlit moa zany fiantsoana anazy io et encore c'est pas tout le monde qui a ça misy zany tonga dia hoe mandeha tegany be fotsiny amin'ny tany zao le hoe makainy dia retsy ny surveillance dia le kotran'ity hoe afaka adaptena amin'ny situation ny Madagascar izy moa zany azo adaptena foana miaramila moa zany efa mikotrana 24/24 dia nikotrana iny amin'izay no entina isadaptena par rapport amin'ny environnement zay hoentina concept zany mitsanona foana rehefa resaka bivouac ny surveillance dia ny alerte dia eto zany ny ataontsika le izy eto ny conseillen'le razoky lavabe tamin'ny voalohany capitaine Mondarafify mon capitaine Darafify dia ataontsika eto zany le tady dia ataontsika makary miaraka amin'ny namako scout ty dia miaraka amin'ilay miaramila dia fanampianarany zalahy hoe ahoana ny fanaovana an'ilay tady ho ataontsika zao anjaza aloha tsy mety ay mbola atao tour araiky ahoana l'ity ihany manao an'ity tsisy anao an'io ka raha vao tsy mety dia zatsy anamboatra fa dia efa miaramila ny filanao tsy aleo avadika avy ity le atao kotriny hoe tsy avatsiako ty sy tomboko ty stombo isan'ilay iserena amin'ity aloha matohatra bibilava ny tena marina baliston iny kabeston an'le neuf amaranana iny amin'izay ianao dia lany miaramila valazana le am'bily izy amireto ny stombona tsy elesy raha survivaliste efa ela dia ry koa ny lavabe dia mampistress anazy mentalité ana miaramila zany qui ose gagne et ne pas subir on ne subit pas la situation fa ataontsika zay havitana an'le izy azonareo za aloha tsy andainga hoe natao kirery fa sarotra be le izy dia satria moa feno vitsika le toerana mba nampina amin'ny zalahanyity zany zay dia raha pitsy maraina amin'ny enina indray mifoska sakafo misy manatitra lesalesany fa restaurant 5 étoiles niny aty hitako dia tsy maty tsony iny aby mifofofo inona zao ny tena zavatra amilay indrindra sy ratsy indrindra zany am'le asana miaramila fitaitaina aloha voalohany indrindra iny eo foana eo foana iny misy namana maratra mafy sy mafy miady amin'ny tany reny surtout ianao mandeha amin'ny opération zany eo amin'ny miaramila lavonady zany ratsy indrindra dia inona indray no amilay indrindra ianao koa zany raha hoe maka ambiance ainao zany maka ny ambiance am'le miaramila dia tsara aminao foana le fiainana miaramila fa tsisy hoe ratsy aminao zany dia izy nefa ny ahitanao ambiance rehefa ohatra zao efa le popo na ohatra zao zao tsika ohatra zao zao dia samy manana ny ambiance tsika izy misy anankiray fotsiny créer ambiance dia na manala ty alina teny hoe vetivety kely na hoe garde ary ianao somary mampiresadresaka an'le namana dia ambiance daholo zany ao anatin'le asa betsaka izay vitan-droan'izay rehefa tsapanay hoe azonareo amin'ny akabeany le asa dia izay vao mijanona izay izana kely fotsiny raha pitsy mba ratsapanareo hoe vitany ny alina ray ohatr'izao ty dia mbola mitohy ihany ny asa tafanjimanjo daholo tompoko amin'ny enina maraina zany zao anala an'le bivouac iny rehefa eko tika ny voalohany rehefa alina tsy nilay le alina aleo tsorona trandroko mandeha hodina tena zay koa tena tsy androko sy hodina marary ny lamosiko fa tsy mahitsy mihitsy le zavatra ao ambany ao mangatsika be za na eo ny zavatra foana na le nanaly teto tsy haintsony hoe voalavo ve sa hoe bibilava sa hoe inona fa dia tena hoe leleke pu aloha zany rehefa tsika zany tena aventurier matianina zany raha hoetiny inox tampoka hoe aiza aronina deo tsika c'est là araka hitaingina ny mamanay imagine demain tu reçois un DM d'une autre en mode ouais alors le chef quand rien n'est certain tout est possible sauf ça
Ty no nifiranay tamin'ny maty. Fa gros ohatran'izao ny etan'le izy rehefa avy nifirana. Eny aty na mafana. Tsy tena izy iny. Vita correctement le rangement. Faut manger même. Je vais cuire dans quoi l'eau? Mon capitaine, tu te fous pas de ma gueule. Les amis, le papa est content. On a dormi dans le bivouac. On est encore en vie. Bivouacan'io raha eny, bivouacan'io fa matahotsy. Raha somary lasa dala kely. On n'est plus les mêmes hommes, on est devenus plus fous. Qu'est-ce que tu fais, man? Le bouc est désespéré, ça me vient. Tô vonona be sady ny ty izy aminy. Inona mahasamihafa ny tikotrana androany ty sy ny tamin'ny maty? Resaka terrain fotsiny angamba ny samihafa hoe tena ankiray ty somary plus ou moins pente douce kely fa maro kokoa ny ennemi atsika ao, tena groupy maromaro miandry atsika ao. Tsy maninona fa anaty combat olona. Tonga direkta ny aso. Misy mihina. Mahatsara n'ity armako ty zany. Vao hoe alavidavitra kely mantsy le adversaire, le ennemi. Donc porté sniper tsy le niaranira taloha. Fa hoe tsisy fikarana ohatran'ny malany. Zao zany le hoe tsisy fikarana amin'ny zala. Zajanonjona maty ale. Ramaty aty mama. Ramaty aty mama. Dia ny fanaovako miaramila miaraka amin'ny trépied. Satria moa mbola tsy ampy ny fahavoazako dia hitanareo ve ty micro Rode wireless pro lafo be ty. Tsy maintsy nijanona kely any. Ie tsy eo tsony izy e. Tsy anjaza. Tsy anjaza le izy. Tena tsy miblaka tsony azo lafo zala. Tonga lavidavitra mihitsy zay vao tonga saina. Dia latsaka le micro dia ve tady le micro zay dia lasa le miaramila dia mila mitady lalana zay. Very. Very. Dia bozaka sisany andisinay hoe aiza hoe zany aloha. Tena hoe kivy sy reraka tanteraka io. Pas subir je subis. S'accumuler daholo le tsy natory tao anaty fandriana tsara. Dia tonga dia miainga tamarina be. Dia le tsy dia zatra manao an'izao. Dia le very le micro. Nampianatra be ty expérience ty hoe le moral zany. Le hoe ne pas subir zany. Dia be ihany. Hoe ninona mitranga zany a. Vao matanjaka ny saina. Ninona mitranga. Hoe tsy very e. Fa za rery ve no rehefa be problème ny fiainako dia somary ohatrany lazalaza dala kely. Tsy ao anatin'ity telo andro ty aloha zany no zatra an'le feom-basy. Za ty tsy maintsy ohatr'izao satria izao vitako genoako mbola marary an'le goudron. Tsy anjaza le izy. Tsy hanao tsony avy e. Mila tsy haina hafa mihitsy zany manao an'ity azy ty. Mila mitapy kely. Ty ahito hoe voilà. Poussez. Ila kiraro aloha. Tsisy vita amin'ny fampiresahana ho ary zala. Zao ny guerre mondiale dia fa aloha lamina. Tsy lasina rano aminazy. Inona mahalala anao? Ao nampiandretina matsiro. Ici des blessés simulés. Ces blessés-là donc sont suffisamment graves et donc on s'entraîne à avoir les premiers gestes de secours. La première prise en charge dans les premières minutes
permet de sauver un bon nombre de soldats et pouvoir ensuite les réengager ultérieurement sur d'autres combats. Ok, je vais rentrer à droite. Allez. Ok, je te dis. Allez, on est ici. Allez, on rentre. Regardez s'il n'y a pas des mines. tsy mahampino hoe vitako hatramin'ny farany le kotrany ny atsika zany efa mission accompli efa mitazona an'ity sisisika ary navitako hatramin'ny farany kay a tena misotra ny lieutenant sy ny bataillon parent namelana ny ainan'izany niaraka tamin'izareo fa indrindra misotra koa satria amahafahalasy latokana amin'ny fianakaviako tamin'ny lasy dadanay tamin'ny herintaona ohatran'ny very zany za satria lasa ilay figure masculine afaka ny anterako tamin'ny fiainako ary tsy vonina mihitsy hoe ohatran'ny lasa zarery sisan'ny lehilahy maika moa fa tsy nanaraka ny diany fa hafa mihitsy ny asako fa ty expérience ty no ohatran'ny mba nametraka repère vaovao ho anahy hoe tsy ho tsony dada dia anjarako indray zao no lehilahy azo iankinana anjarako ny mafisaina ninina mitranga zao vao tsapako hoe tsy mora koa ny toerana ny lehilahy zay no isorako amin'ny papango 2026 zavatra tega indrindra ny ainako io nefa koa ohatran'izay mihitsy ny ilaiko hanampy anahy hidepase an'le deuil sy ho tena mafy ka misaotra ny tiralina be ako ty manaraka ny adalako foana misaotra ny akamako tamin'ny lycée na papaladene misaotra ny tafika français ny la réunion tamin'ny fandraisana misaotra ny abonné manaraka anahy foana dia misaotra n'Andriamanitra fa izy mandahatra ny zavatra rehetra fotoana izao ho ambony moral ho an'ny fianakaviana ho an'ny tanindrazana ary ho an'ny tanjanaka mankairy anareo fa tena tsy mora le asa courage dia ianao hoe misy hafatra kely ho an'ny olona mafy ny atao amin'ny tafika misy le fomba fiteniny koa hoe rehefa zavatra tiana tsy mafy zany io rehefa tena Gardez la pêche. Force Michel, vive le Bara. Force Michel, vive le Bara. Force Michel, vive le Bara.